rehefa namadipadika aho ry avako ny amin'ny hoe inona ary no torina amin'izao andro ny akarina taona 520 zao dia resy lahatra teo anatrehan'ny tompo fa dia ny salamo fa 770 no andro eny atsika ny toriteny dia mengavy ianao a mba sokafo le baiboly le havana fa mba misy raha atsika mamaky izao salamo fa 770 jereo ange le baibolyntsika amin'ny teny malagasy iny a fa misy soramandry eo amin'ny fiandohany eo dia vakio hoe le soramandry zay mihitsy zany le izy fibinany amin'ny akara tompo tena hoe niakatra dia ndao ary tsika amaky vitsy aloha ndao ary a amaky andininy voalohany aloha amin'ny anaran'i Jesoa ndao ary mity hafatanana ry firenena rehetra miobia an'Andriamanitra Jehovah ataovy mafy enareo fa ny anahy mantsy le fantsina ay efa eto amin'ny anina ndao averintsika andininy voalohany efa faharoa zany ie atreo amin'le hoe mity hafatanana dia atao amin'ilay fantsina fa enina izy mantsy dia zao no ambarana aty hoe miobio an'Andriamanitra amin'ny feo miravoravo zay zany ilay aorianan'le mity hafatanana ray zay dia tao indray vakitsika ny andininy fahadimy sy ny fahaenina fa mifampitohy tsara ireo ary indrindra hoy aho hoe ao anatin'le foto-kevitra mba andinitsika rehefa andro ny akarana ndao ary andininy fahadimy sy fahaenina mafy ianareo makalazan'Andriamanitra eny makalaza mpanjaka atsika eny mankalaza zay zany dia hitatsika ao anatin'izany fa any fanekena taloha dia efa hita taratra ny atao amin'inona aty amin'ilay fahatanterahan'ny fanekena vaovao dia ny akaran'i Jesoa tany an-danitra izany ary zava-dehibe ao fiainan'ny fiangonana hoy aho teny am-piandohana izany idera ary akalaza ary amin'ny voninahitra an'Andriamanitra asika tsaroko tsara le hira amin'ny firanan'ny fiangonantsika rahavavy katolika hoe mity hafatanana hoe mity hafatanana mahafinaritra koa iniriny a fa zao anefa le izy misy olana ihany ho an'ny fiangonana protestanta hatramin'izao dia mbola mametraka fanontaniana mahazo mitehaka sa tsy mitehaka ao am-piangonana mahazo mandiha sa tsy mahazo mandiha ao am-piangonana mbola olana foana zany hatramin'izao fa izao hoe nahoana dia mihintsika hiasa fanahy masina rehefa zovahandro any zany mbola vaovao mandra-piavin'ny tompo fa ny zava-dehibe aloha dia ndao ahopantsika ny loha hevitra ny toriteny ndao hidery ndao akalaza sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'izao andro ascension izao ary indrindra toizantsika koa amin'ny androm-piainantsika rehetra akalaza sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika ry havako ity salamo fa 770 ity dia nosafidianao aho satria misy antony maromaro ny mpandinika mety ny irana an'ity salamo ity satria firana izy ity fa ny azany a dia roa ihany no olazaiko ary akambako amin'ilay idera sy akalaza ary amin'ny voninahitra an'Andriamanitra zay ihany mpanjintsika amin'ny hira rehetra atao amin'ny vavaka rehetra atao vao nanomboka amin'ny fotoana ary mandra-pamarana antsika an'izany ny hira 510 mbola ataontsika manetriketrika zany dia hoe ahoana ny iderana sy akalazana ary anomezantsika voninahitra an'Andriamanitra fa hafa ity Andriamanitra ivavahantsika ity amin'ny Andriamanitra rehetra misy eran'izao tontolo izao reto le antony roa zay neveriko ao fa hitarihana tsy haiko anio ary ny irana an'ity firana ity dia ity salamo fa 770 ity voalohany a tamin'ny fotoana nitondrana ka nampiakarana ny fiaran'ny fanekena ho any Jerosalema zay litantsika amin'ny andininy fahadimy teo miakatra Andriamanitra miakatra Jehovah miakatra zay zany litantsika teo satria ny fiaran'ny fanekena ny mariky ny fanatrehan'Andriamanitra zay zany izy dia faharoa koa ny rainy ity neverina indrainy koa ity zany tamin'ny fotoana niverenan'ireo miaramila avy niady ka nandresy noho ny fomba an'Andriamanitra sy ny fiarovany ny Israely zany ambary eto amin'ny andininy fahasivy tapany faharany eto fa Andriamanitra dia apinga ny tany rehetra ka matoa nandresy
dia niady Andriamanitra ary niaro Andriamanitra zany. Dia riavana ho zaraina telo zany toriteny mipana amin'ny fiderana sy fahakalazana ary famezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Voalohany, iza ity Andriamanitra ivavahantsika ty araka ny hitantsika azy eto tsara no mampatsiahy an'izany. Noho ny tsy fahafozan'Andriamanitra ny vahoaka ny riavana eo anatrehan'ireo firenen-kafa dia maneho fifaliana no mameno ny fon'ny Israely eto amin'ity Salamo 7:7 ity, ka dia mitaona an'ireo firenen-kafa ndray koa izy, mitaona an'ireo manana n'Andriamanitra ny rehetra any koa izy, mankalaza sy hanome voninahitra nyity tompo ity. Satria nahoana? Satria tsy toa izy, avo indrindra, mpanjaka lehibe sy mahery, mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra hitantsika teo. Manaraka ny 5 sy 9 dia ahitantsika koa fa izy dia mpanjaka ny tany rehetra ary mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany masina. Farany ny 7 tapany farany dia ahitantsika hoe ity Andriamanitra ivavahana ity dia manjaka amin'ny voariny rehetra ary manam-pahefana ny amin'ny voariny rehetra izy. Ireo ny momba an'Andriamanitra tany sain'ny Israely no mivoaka amin'ity Salamo ity riavana. Ka hoy izy zany dia mendrika hankalazana azy, zany dia mendrika hanomezana voninahitra azy, iobina azy ary dia naratsika ho ao amin'ny fiainantsika rehetra ary manomboka amin'izao atsirovantsika ny andro nitsanganan'ny tompo, ny akaran'ny tompo any an-danitra izao. Ry havako, Jesosy dia niteny fa izy sy ny ray dia ahoana? Iray ihany. Noho izany raha natao tamin'Andriamanitra izao dia natao tamin'i Jesosy koa, kanefa izy aty amin'ny filazantsara araka an'izao natokana hatramin'ny folo vakina tamintsika teo dia na izany azy tsy mitovy amin'ny ray fa mbola ambany kely noho ny ray izy zany, kanefa dia hitantsika fa izy no miteny fa izy sy ny ray dia iray ihany. Noho izany ny fiderana natao amin'Andriamanitra dia atao koa amin'ny Jesosy Kristy. Raha mijery ny Luka 7:20, 2:20 sy ny 7:20 isika dia izao ny voasoratra ao: rehefa nahitan' Jesosy lasa any an-danitra ny apôstôly dia izao ny zava-misy ao: ary izy ireo nitsoaka azy dia niverina ho an'i Jerosalema sady faly indrindra, ary teo akanjan'ny tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra ary nahatra tamin'ny fivavahana isan'andro koa izy ireo. Hoy ny asan'ny apôstôly toko voalohany 4:40 ry havako. Zany no mahatonga antsika ary hidera an'Andriamanitra, hidera an' Jesosy Kristy ary mbola averina ihany fa ny liturjian'ny fiangonana rehefa andro ny akarina tahaka an'izao, ny hira, ny vavaka, ny soratra masina dia zany fiderana sy fahakalazana ary famezam-boninahitra an'Andriamanitra izany no miboiboika ao am-potsika. Faharoa ry havana, satria zaraina telo izy ity, fa inona tokoa ary moa no nataon'ity Andriamanitra ity ka hankalazana sy hanomezam-boninahitra azy? Tarafitsika eto amin'ity Salamo 7:7 ity. Roa no tena misongadinao ry havana. Dia ny 9:3, Andriamanitra mihitsy no miadika mampandresy ny olona. Ny dikany dia mandresy firenena maro izy ho ambaniny ary firenena samihafa eo ambanin'ny tongotsika. Inona zany le eo ambany tongotra dia midika fa resy tanteraka ireo fahavalo, na dia izay heverina ho mahery sy matanjaka indrindra na hoe matanjaka tokoa aza. Tsaroana zany tamin'ireo ady natrehan'ny zanak'Israely tamin'ny fahazahoana ny tany Kanana, ady tsy mora ary ady hatramin'ny farany ry havana. Rehefa resy ny fahavalo dia mandry fahalemana ny olona, izany hoe manam-piadanana ry havana. Ary io no inona nilazana an'izany ny amin'i Jesosy
Jesosy dia antsoina koa hoe andrinan'inona andrinan'ny fiadanana hoy ny Isaia. Koa dia amin'ny anaran'ny rery koa no andresentsika ry havana amin'ny fahavalo rehetra, ary indrindra tsy izay veny hoe fahavalo hoe fanahinona inona zavatsarotra sedraitsika izany, dia amin'ny anaran'i Jesosy avokoa no andresentsika an'izany. Koa ao antsika taranaka kehikiny dia tsy misy atahoran'ny mpino zany ny amin'izao fiainana izao. Andriamanitra Jesosy Kristy mihitsy no miady ho antsika mba andresena ka hananana fiadanana amin'izao fiainana izao. Hoy hoe roa no nataon'Andriamanitra mba atonga nyreto vahoaka nyreto hoe hanana an'izany fiderana izany. Dia voalohany hitantsika teo iaho, izy miady, izy mampandresy hananantsika fiadanana. Ary faharoa dia ny andininy faefatra. Eto dia sarotrarotra ihany mamaky an'ilay andininy faefatra, fa zao no azo amakiana azy hoe ny fidy lova ho an'ny vahoakany izy zay tena tiany dia ny tany Kanana. Ry havana, nomena ny taranaka Jakoba ny tany Kanana mba ampitoeran'Andriamanitra azy ho lovany mandrakizay. Jesosy koa ry havana dia nampanantena fa andeha hakatra ao any an-danitra izy ary hanomana fitoerana ho antsika ao anatin'ity Jaona 4:12 ity ny andininy 7. Ry havana, ny lova sarobidy omen'Andriamanitra antsika dia ny lanitra, ary izany no tsaroantsika ao anatin'izao hoe Jesosy niakatra ho any an-danitra izao. Ny mpino miasa, mianatra, miezaka manao izay mahatsara ny fiainany eto amin'ity tany ity, fa saingy izao kosa ny mpino dia tsy manantena ary tsy mitoky amin'ny zavatry ny tany izay mandalo. Ry havana, lanitra ilay idiran'i Jesosy, ilay niakarany tsaroantsika amin'ity anio ity, zany no zavatsarobidy koa lova omen'Andriamanitra antsika. Ry havana, dia indraindray tokoa mieritreritra amin'izao fiainana izao hoe misy zavatra efa manangatantsika tsirairay avy ihany, mialatsina rasina fanojo amin'izany ary fa mety aka ohatra ihany aho hoe mety efa nisy nangatany Andriamanitra efa miantitra ihany ity fa ohatrany toa tsy mbola manana trano na hoe efa be dia be ansaina fa ohatrany mbola tsy manana fiara, na koa hoe Andriamanitra ahoana ary tsy mety sitrana sisisy. Tsara daholo zany fa mialatsiny hoe raha mifanindra ny fiainantsika ilay izy hoe efa ela mety nangatahana an'izany. Misy zavatra tsy mety azonao zany hatramin'ity androany ity, fa izao hoe minofa ho azy zany ny lanitra azy sarobidy omen'Andriamanitra anao, hanomana ny toerana tsara anao. Koa izay zavatra izany mety ho azonao izy manomboka izao ry havana, dia faterao sady ny tompo akalazao izy izay nangatahanao hatramin'ny ela, engale valian'ny tompo vavaka izany, fa ny lanitra le sarobidy indrindra omeny anao azakivy mahereza. Fahatelo, inona ary no ataontsika manoloana an'izany? Voalohany indrindra dia andeha hidera ny tompo araka ny teto hoe amiteka sy ny fiompiana isika. Inona ny dika an'izany? Asehoy amin'ny fihetsika, asehoy amin'ny ataonao rehetra mihitsy, fa midera ny tompo ianao atao am-piangonana, midera ny tompo ianao any an-tokantrano, midera ny tompo ianao any amin'ny toeram-piasana, toeram-pianarana, midera ny tompo ianao any an-dalana. Asehoy amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny fitafy, amin'izay atao rehetra. Ry havana, izany no mampiavaka antsika ary tsaroana ao anatin'izao andro niakarana izao izany. Fa ankoatran'izay dia misy ity afatra lehibe ity koa iray amin'izay nataon'i Jesosy talohan'ny niakarany, dia ny hitantsika eo amin'ny Jaona 4:12 andininy 7:20. Izao no hitantsika eto zany hoe mila mitandrina ny teniny isika, satria izany fitandremana ny teniny izany dia endriky ny fitiavana azy. Izao le izy: efa renareo fa izao nilaza taminareo hoe andeha aho nefa avy aminareo indray. Raha tia ahy ianareo dia ho faly, satria makany amin'ray aho fa ny ray dia lehibe. Mifampitohy amin'ilay andininy 9 teo
amin'ny andininy fahatelo am'roapolo hoe ny zava-dehibe zany de zao am'izao fahavelomantsika zao vokatry ny fitandremana ny tenin'ny tompo a dia manana fifaliana koa tsika fampiononana ary fampielezana ny mpianatra mantsy ity jaona toefatra ambe folo ity satria hoe raha lasa ny tompo diza indray niaraka amin'izy ireo isan'andro de nampanantena inona ny tompo nampanantena amin'ny fanahy masina ho hitatsika amin'ny manaraka izany ry havana inona no ataontsika endrika izany fiderana zany ary atao hoe fototra azaontsika manao an'izany fiderana zany de zao ny fitandremana ny tenin'ny tompo ao am-po ary ny fananana fifaliana ao anatin'ny fiainana andavanandro rehetra soatra masina de miteny hoe miravoravoa amin'ny Jehovah de ahoana de omenanao zay inona zay irinao zay angatahanao ry havako zava-dehibe amin'ny fiainantsika zany ao anatin'izao andro ny akarana izao koa ity Andriamanitra ivavahantsika ity satria hoe iza izy de miavaka indrindra Andriamanitra miavaka Jesosy Kristy inona nataony tamintsika niady ho antsika izy mba handresena ary indrindra nanomana lanitra zavatra tsara hiafaratsika amin'izao fiainana izao mivoaka ty amin'ny fiainantsika vokatra zany ary mandra-piandry indray nitondrantsika ny tompo nitondran'ny tompo antsika any an-danitra miandry antsika de tandremo ny teniny iaino sy velomy zany ary indrindra manana fifaliana fa endriky ny fiderana sy fahakalazana ary famomezam-boninahitra azy zany de ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'izany rehetra zany ry havako amen.